أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتندي manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra ny TVM amin'izao maraina izao. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam tsy mitsatra antsika midera ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilay mpaminany farany nanavitra ny zanak'olombelona nakany amin'ny fahalalana, fandriampahalemana, fahatonina ary famondram-po maro samihafa rehefa avy niaina izy ireo tao anatin'ny tsy fandriampahalemana sy adipoko sy ny tariny izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany. Mandefa tsika tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy sy izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-patongavana zany andro farany zany. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, émission spéciale Ramadan no arahintsika amin'izao maraina izao, izay resadresana manokana ireo zavatra mahakasika ny volana Ramadan sy ireo tranga zay mety hita ao anatin'izany volana Ramadan zany, ary ny zavatra zay mety misy fifandraisana amin'ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Ka amin'ity androany ity inshallah sika dia aka lohahevitra anankiray zay antsoina hoe al-ukhuwa, shahr Ramadan wal-ukhuwa, ny volana Ramadani sy ny firalahina eo amin'ny samy mpino Islam. Volana Ramadan raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia volana izay mitaky sy manentana ary mandidy ny mpino Islam rehetra mba hifankatia, mba hifandamina, mba hifampitsinjo, irahina, hifampitondra toy mipirala ary mihoatra ny pirahitapo mihitsy aza raha ohatra ka ny sata mame ny finoana Islam no jerena. Satria nahoana? Satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia nametraka karazana base na qaida lehibe ao anatin'io boky masina al-Qur'an al-Karim, ka ny teny izy manao hoe innamal mu'minuna ikhwa, tsy mpino ianareo raha tsy mifampitondra ho toy mipirala. Zany dika teny na andia teny masina zany dia mandidy anireo mpino rehetra zay naka ny tenany sy ny hevitra ny tenany fa ho mpino Islam dia tsy maintsy mifampirala izy ireo, tsy maintsy mifampitsinjo izy ireo, tsy maintsy mifandamina izy ireo, ary tsy maintsy mifankatia, ary tsy maintsy mifampitondra mihoatra ny pirala raitam-po izy ireo ao anatin'izany finoana Islam zany. Satria ilay zavatra mifamatotra na mamatotra izy roa dia mbola ambony sady masina mihoatra ny famatorana aradra, zany hoe famatorana ara-piralaina eo amin'ny mpino Islam sy ny mpino Islam namany, dia ambony lavitra mihoatra ny famatorana ny pirahitapo, famatorana ny arakavana, dia mbola amboniny izany ny famatorana ara-pinoana. Ary tsy misy zavatra lehibe amin'ny fiainana eto ambony tany mihoatra ny famatorana ara-pinoana eo anatrehan'izany finoana Islam zany. Satria ny raha alainao ara-pinoana dia manampy anao rehefa anao sy tratratra an'izany fahasahiranana zany. Ny raha alainao ara-pinoana, izy no mitsinjo ny hoavinao iray manontolo ary tsy manaiky izy raha ambanimbanian'olona ny voninahitrao na angalarin'olona ny fanananao na tsintsimiavin'olona ny vadinao sy ny voninahitrao ny zanakao, dia mitsangana izy miaro an'izany na dia tsy azahoan'ny pitina tombotsoa kely aza amin'izay fotoana izany. Izany rehetra zany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam tsy hoe zavatra tenenina fotsiny na zavatra tiana pitaina fotsiny, fa efa niainan'ireo vahoaka musulmana tany ampiandohana izany ireo mpino Islam. Ary tsy karotra izany zavatra izany rehefa avy ny findramonina avy ao Makka i mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka ny ampita tany Madina, tany amin'ny tanàna anankiray io, dia hita fa tena tao anatin'ny firalahina tokoa ireo mpino Islam. Satria nahoana?
satria tao Madina dia nisy foko anankiroa zay niady nandritra ny 7 taona mahery tsy mifanaraka ny fampitondra mpifahavalo zany foko izany ary mifampiandry so de misy zavatra ataondray tonga de mamaly ny ray ary ady zany tsy vita ka ripaka avokoa ny lehibe zany foko izany maty nandritra zany ady zany avokoa nandritra ny 7 taona mahery sasany monteny 50 taona sasany tena efa naampy 100 mahery mihitsy ny ady tsy mifankazahoana teo amin'izany foko anankiroa tao Madina izany ka rehefa tonga ipaminany sallallahu alaihi wasallam nitondra zany finoana islam zany dia lasa ny fampitondra toy ny prala ireo foko anankiroa ireo ary tsy nanaiky ipaminany sallallahu alaihi wasallam raha tsy tratrany izany tanjona lehibe zany ka ny fampitondra ny fampiaro ny fankatia ny otra ny prala mihitsy zany foko anankiroa zay ny fampifahavalo teo aloha izany ka ny fankatia izy ireo ary ny fanampy izy eo ny raihina ny fampitsinjo raha vao misy zavatra anankiray mahazo ny namany dia efa mitsangana iray miaro na mikarakara an'izany zavatra zay mety manjoa an'izany namany zany tamin'ny fotoana io ary rehefa tonga tao Madina ihany koa ipaminany sallallahu alaihi wasallam de tsikatra rehefa fantantsika ny tantara rehetra dia nampiavana ny mpifindra-monina sy ny tompo-tanàna tamin'izay fotoana zay ary zay anisan'ny asa faharoa zay nataony taoriany nanamboatra an'izany moské tao Madina izany de ny fampiavanana teo amin'ny mpino islamo no nataony ipaminany sallallahu alaihi wasallam de ny fampiavanana avy ireo mpifindra-monina avy any Lamek na avy any Makka rehefa tonga tao Madina de nampiavaniny tamin'ireo tompo-tanàna ny Madina izany ka lasa nitondra ho prala ihany koa ny fankatia ny fampizara ny masaka sy ny manta ary ny fampiaro izy ireo resendraka nisy fahavalo ary nitsangana ho laharana anankiray izy ireo mandeha manohitra ny fahavalo zay mila hamotika ny fiarahamonina tao Madina tamin'izany vanim-potoana izany rehetra zany raha lasa nabavy de taratra tamin'ny fiarahamonina tany aloha tany ka rehefa taratra izany tamin'ny fiarahamonina tany aloha tany tsy midika ankehitriny efa tsy hita intsony zany tsy midika hoe tsy hita intsony zany faralaina zany tsy midika hoe tsy hita intsony zany fankatiavana eo samy mpino islam zany na tsy mifampitsinitsony hono ny mpino islam ankehitriny tsy marina izany mety misy tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy mpino islam na anatina fikambanana anankiray na ao anatina moské anankiray eny fa hatramin'ny fiarahamonina anankiray na amin'ny firenena anankiray fa kosa mbola mipetraka izany soatoavina fifampitsinjovana ary fifandeferina eo amin'ny samy mpino islam zany ary indrindra moa ary resaka antsika teo ao anatin'izany volana Ramadan zay misy antsika ankehitriny de tsy karitra sy hita ary tazana izany karazana hoe firalahina eo amin'ny trehan'ny mpino islam zany mandritra ny volana Ramadan hita zany eny amin'ny moské rehefa miditra ny moské ny olona anankiray dia hita fa mifampiarahaba izy ireo mifamela izy ireo ary mifampanontany hoe inona ny vaovao taizanao tsy tonga omaly taizanao ohatra zao izany marary andao vagina ny marary hita izany mandritra ny volana Ramadan ao anatin'ny moské izy ireo na ihany koa mifamanga amin'ireny centre maro samihafa reny ohatra ka misy centre fampianarana finoana islam de tonga ny sasany manantona an'izany manontany ny zavatra mandalo ary manontany ny inona zavatra tokony hifanampiana sy ny tariny ary hita ihany koa zany eo anivon'ny fiarahamonina zay misy antsika mihitsy indrindra amin'ny volana Ramadan mifampiantso ny rehetra ary mifampi-invité zany hoe za manasanao mba hiara sakafo amiko amin'ny hariva ary za ihany koa manasanao na asainao mba hiaraka isakafo aminao amin'ny hariva any aminareo hita avokoa zany ao anatin'izany volana Ramadan ka zany na tonga hoe ny volana Ramadan dia antsona hoe shahrul ukhuwa volana ny firalahina izany volana Ramadan zany ka ny mpino islam rehetra dia anisany mifankatia mifampitondra ho toy ny pirala mandritra an'izany volana Ramadan izany itindrindra to asikitely raha lasana bavy anatin'ny finoana islam raha sendra nisy olona anankiroa na andiana olona anankiroa na olona tsy fantatro hoe mety tsy mifakahazo tany alohatany mety tsy mifampiteny tany alohatany mety mbola misy lolopo ao aminy
dia afatra aminareo ity volana Ramadan ity re no volana entintsika nararotana mba hialana amin'izany lolopo izany, mba hialana amin'izany tsy fankazahoana zany, mba hialana amin'izany fanenjena zany, fa misokatra amin'ity volana Ramadan ity ny fontsika. Mifatotra ny devoly izay nampifamaly antsika talohan'ny volana Ramadan, mifatotra ny devoly izay nampiady antsika talohan'ny volana Ramadan, mifatotra ny devoly izay mety naniraka antsika na nanentanentana antsika tamin'ny fanaovana asa ratsy maro samihafa. Efa mifatotra izy ankehitriny ka occasion lehibe hialantsika amin'izany adiady tsy fankazahoana izany. Mifatotra izy ary ilay afo be izay mety ho andehanantsika raha ohatra ka tsika miady tsy mifankahazo dia efa nakapina ny Allah subhanahu wa ta'ala mandritra ny volana Ramadan ity. Fa ilay varavaran'ny paradisa kosa izay iandrandrantsika ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho samy ao anatin'izany paradisa izany tsika rehetra, dia misokatra izy ho antsika rehetra amin'ity androany ity. Ka afatra ho antsika raha lasana bavy. Metezanao ho rahalany namanao, metezanao ho mpinamana ary asehoy izany mandritra nyity volana Ramadan ity. Atelomy na alevony ny lolopo maro samihafa, ny tsy fankazahoana, ny prala mifampiantso, ny mpianaka zay mety nanao avava ty tsy mifandevy maty sy ny tariny, esorina avokoa zany. Fa volana Ramadan dia volana fiovana sy fanovana ny fanao tsy mety. Ny volana Ramadan dia teboka anankiray entinao miala amin'ny fahazaran'ny ratsinao, teboka anankiray entinao manova ny fiainanao, teboka anankiray entinao iroso makany amin'ny tsaratsara kokoa, ary stage lehibe izy io mba entinao miala amin'ny fahazarana ratsy sy ny tsy mety zay nataonao hatrazay. Entintsika maranina ny fandarana amin'ity androany ity dia tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Teny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe: wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazahu fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ary ankatoavinareo izy Allah subhanahu wa ta'ala sy ny hirany, anareo dia aza mifanditra, aza miady, aza mifakafahavalo, aza manao zavatra ratsy rehetra, fa izany dia hanala ny herinareo, hanala ny tanjakareo, hanala ny zavatsoa eo aminareo. Ka rehefa sendra misendra izy, raha sendra miseho izany zavatra zany tsy fankazahoany sy ny tariny, dia aokanareo hanampandeferana, hanampaharetana ary matahorany Allah subhanahu wa ta'ala fa izy dia miaraka amin'ireo olona manampaharetana. Raha lasana bavy anatin'ny firenena Islam, ny tsy fitovizan-kevitra dia tsy maintsy miseho, fa ny farareny dia mbola amboniny izany, ny fankatiavana dia mbola amboniny izany, firaisan-kina dia tsy azo sarahana, ny fihavanana tsy azo tapahana, fa sazy lehibe eo ny Allah zay manapaka an'izany. Ary kosa valisoa azony ho an'izay olona manohy an'izany fihavanana zany eo amin'ny fiainana. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia manome ny mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.